Eo amin'ny tontolo ny fanomanana ny fividianana kosa indray dia nitondran'ny filohan'ny voameram-pividianana ho an'ny faritra Analamanga fanazavana manokana ny momba ireo mpanolontsaina 550 fidiana mandritra ny fividianana ny faha 1 ny volana Jolay ho avy izao. Efa mivoaka moa izay ny arrêté préfectoral dia nivoaka ny préfet de police 2015-011 sy ny 2015-011 ho an'Antananarivo renivohitra zay ary 2015-012 andreo district périphérique zany dia mazava araka ny voalaza ao zany fa 550 ny isan'ny mpanolontsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo zany. Zay zany dia tsy maintsy napetraka mazava azy zay satria miandry foana hoe firy misy amin'ny conseiller 520 be indrindra ny voalaza tamin'ny reuzy mivoaka tany conseil fa ankehitriny dia mifanazana fa 550 isan'ny conseiller eto amin'ny tanàna Antananarivo. Midika izany zay fa ireo izay manan-kevitra na manam-pikasana hilatsaka zany dia tsy maintsy mandrafitra an'izay tady an'izay olona 550 izay mba ahafahany mandrafitra ny lista ho alatsany. Ka ny zavatra tiana atao sy ampitaina zany amin'izao dia ny rany indrindrina mpanao gazety dia hoe ny ahafahandreo mpilahatra-pividiana mahafantatra sy miezaka tady an'izay olona heveriny fa tokony ao anatin'izay izay olona 550 zay dia midika fa satria lista unika ilay izy dia mahafoaka ny district tanàna 1 à 6 zany zany hiezaka zany ny lista ho tena représentatif na hoe mahasoa tena andreo district enina izay mandrafitra anatin'izay.